Misy sary iray izay tany ampitan-dranomasina tany. Tsy afaka tato an-tsaiko. Olona maro be, mahafeno quartier, tanora, antitra, mitsangana, mihorirana, mitsirara eraky ny lalana toy ny zombie e. Very fanahy mbola velona, totalikeviny dia tokana monja. Aiza no ahitany fatra manaraka? Very asiny, very hery, very hoavy, ny robo ny fanamiko. Dia nitodika aho mijery ny zava-misy manodidina ahy eto Madagasikara. Mivoky ny trano aho, mandeha miasa, mamonjy fety. Lasa zavatra ara-dalàna mahazatra sisa ny mahita fandraisana sigara, toaka sy ny sisa. Eo imaso ny ankizy madinika. Izay hitany hoe tsy mety io, dia izy indray no ahita raharaha. Ny mampatahotra ahy, ireo zaza ho avy pirenena ireo. Mitombo ao anatin'izany tontolo izany izy. Toa lasa fotoana sisa no andrasany, dia io koa ny lalam-piainana sy zavatra ho atao noho ny fahazarana mahita fotsiny ihany fa tsy noho ny faharesen-dahatra akory. Adala ny tolo andray noho ny Malagasy. Midika hoe ny fetra tsy sahinao hihoarana an'io dia ny ankizy zandry no hihoatra azy mora foana. Sigara ny fetranao an'io fa ny zandry no afaka handeha lavitra kokoa noho izany. Izay no hitsanganan'ny tetikasa Mpiambina ny Saina. Ao anatin'ny tontolo be moka ny manangana mostikera ny vahaolana mahomby indrindra. Tsy hanova ny zava-misy ireo izay efa misafidy ny ao anatin'izany tontolo izany ao, fa kosa hanome fitaovana vahaolana lalakafa ho an'ny zaza. Fomba natoraly, ara-tsiantifika ary mifanaraka amin'ny fanabeazana kristianina hiatrehana ireo fanambin'ny fiainana toy ny tahotra, ny fitaintainana, ny apaliana sy ny marobe. Izara fampianarana eto ao, toromarika ho an'ny ray aman-dreny, tantara sy boky mahafinaritra ho an'ny ankizy ho fampitaovana. Izao anio izao ny fotoana ivoazantsika rehetra. Manasa anao aho, ray aman-dreny, mpanabe izay rehetra mitovy fijery amiko, hifampiresaka, mpampizara-tsaikevy eto amin'ity pejy ity sy amin'ny site web Mpiambina ny Saina. Arao, zarao ity pejy ity hanarahantsika ny toyany. Iza miaraka amiko?